Toe-javatra mbola tsy fahitana fandrehatra izay no nitsanga androany. Mampitebiteby zany rivo mahery zany. Miakatra be ny rano ary azo antoka fa ho tondraka. Efa rivo mahery 3 sahatra izay namelo ny faritra atsimon'ny tanàna. Amin'izao fotoana izao dia misy zavatra miovitrovotra be. Mino aho fa horohon-tany zany. Tsy mbola nahita toetrandro toy izao amariny. Manoro hevitra anao mandeha anaingana mitady felofana. Tsy rehintsony ny feovaon'ny fahitalavitra. Oram-baratra be no rehany avelan'ny trano. Horohoro-tany, fipoahany zavatra, reha lavitra any arahana feona sirène. Olona maro mikikika, kotro-baratra mahatsiravo, oram-be mihika amin'ny voron-dranomasina riavana. Mandona ny nosy ny onjan-dranomasina ary dia miletika ny nosy. Inona zavatra hitranga riavana? Injany misy feokira tao ireny mialohandrina ireny. Neny ô, ry Jesosy. Nandritra ny fotoana lavabe dia toa nitahiry zava-miafina misy tsara ireo boky ny faminaniana amin'ny baiboly. Andalan-tsoratra fahagola isan'izany ny fiantsoana angatra na velo sary tandindona. Izy rehetra ireny dia samy maneho zava-matahotra hitranga tsy ho ela. Mety hazava ka ho takatry ny saina vare izay tian'ireo boky ireo lazainy. Inona ary ilay antsoina hoe mariky ny biby dia? Misy milaza fa zavatra kely sisika ny ambany hoditra amin'ny alala solosaina izy io, ary ao no milaza fa zavatra misoko manginy izany hono izy io. Ary ahoana indray ny amin'ny antikrista? Efa hitanohany ve fa valin'Andriamanitra trampo mandady io? Za mbola miandry isika, sa misy mpampiorohoro amarana tantarany tany ry havana. Anatro maso ny zavatra mahatsiravo ny ara-magedona sy ny loza fito farany ve isika? Ry havana, inona tokony ho fantatsika mba tsy hatavevelantsika rehefa miverina ny tompo? Ho haitsika vare ny amatatra ny andro farany sy izay antenainany amin'izany. Ny zavatra ho azavaina sy ho resahana aminao zao dia ampiseho izay lazainy ny baiboly mikasika ireo toe-javatra manodidina fiafarany tantarantany. Ko manasa anao ary izay hiaraka aminay hanala sarona ireo faminaniana ao amin'ny baiboly. Ireo tranga ny zavatra farany araky ny faminaniana ao amin'ny baiboly.